Miraba tsika rehetra indray amin'izao andro latsinainy izao miazakazaka be mihitsy ny toedrarà ny toejavatra indrindra fa aty aminay aty a France mitondra ny fisaorana eram-po eran-tsaina ho an'ireo olona maro be tsy afaka miseho mivantana manampy anay aty amin'izao zava-mitranga misy amin'ny Roly Merciazon mazakazaka be ho any aty dia izay angamba no nampatonga ny citoyen gasy zay tonga saina zay efa tena leo ny zava-misy nandefa fanampiana maro be taty aminay mbola eo ampanaovana recoupement zay afatarana ny tena les tenants et les aboutissants misy ny mbola nalefa tany amin'ny traducteur assermenté satria zay no démarche juridique tsy maintsy atao zany amin'ny teny malagasy ilay zavatra ilay fanampiana azo dia tsy maintsy adika amin'ny teny frantsay dia tsy hoe zahako no mandika azy na amin'ny teny frantsay ary fa tsy maintsy traducteur assermenté dia misy ny efa narotsaka tany amin'izay tokony arotsaka tsy dia fombanay loatra ny manao ampamoaka asana efa nremarquenareo zany raha tsy izahay dia tsy mitovy amin'ny Mamy Ravatomanga hoe au cours d'une émission télévisée natokana ho azy manokana dia andeha amaky taratasy nomena azy sy narotsaka tao amin'ny ilay dossier en cours tsy fombanay io voalohany indrindra sady indrindra manaisotra ny valeur juridique an'ilay document omenanay rohatra ka atao public ilay izy fa dia misaotra eram-po eran-tsaina efa napetraka daholo izy rehetra tokony apetraka mba iarovana nyreny olona manampy anay ireny zako moa efa nametraka plainte de réserve raha teo satria mbola apatsefika any fa hiaran'ny fandrahonana hiaran'ny menace mihitsy azy matoa misy olona manampy marobe toy izany midiky izany fa tsy hoe te amoaka zavatra te hanao lanceur d'alerte dans l'ombre fotsiny reo olo reo zay dia fa tena anisany zavatra tena zava-dehibe zany fa misy lafiny anankiray koa tena mahazava-dehibe azy dia hoe efa leo tanteraka ny olona ankehitriny amin'ny zava-mitranga ao amin'ny firenena indrindra fa eo amin'ny momba any Mamy Aina Ravatomanga izay manao ampimamba na ny lafiny toekarena zany na ninona fa ny tena m'intéressé anay eto dia ny fanaovana ampimamba ny fanomezana baiko any fitsarana ny fitaovam-panjakana io no ampiasain'ny Mamy Ravatomanga dans son propre intérêt dia manaiky koa ireto manam-pahefana marobe dia ny zavatra rehetra ny document rehetra sous toutes ces formes zay voarainay aty zany dia isaorana eram-po eran-tsaina dia midiky izany ho fa efa tena leo tanteraka ny olona ny fijeriko azy dia ohatrany hoe niandry occasion mba hanampiana mba ampahafantarana any be sy ny maro hoe zao ny zava-mitranga dia za ilay occasion satria za ilay afaka miteny en public alefa ty amiko amin'ny fomba rehetra ny document rehetra izay eritreretin'ny zareo hoe afaka hanampiana mba idénoncena tsy hoe hanampiana anay zahay victime fotsiny zany fa tena hoe idénoncena mihitsy hoe izao ny zavatra mitranga ataony Andriamatoa Mamy Ravatomanga kaza izy ireriany no sujet an'le document rehetra azonay dia isaorana eram-po eran-tsaina misy ny procédure zay efa tena ambivitra mihitsy ny fahavitany ka dia noho izany dia ny video ataoko moa zany atolotra atsika dia tsy ho isan'andro intsony fa 2 fois par semaine raha tsy hoe misy zavatra vaovao misongadina nga mitranga dia manao video anankiray fa amin'ny larobia sy ny lahady zany no ataontsika rendez-vous institué
mba ifampiresantsika amin'ny video dia ilazako anareo koa ny fandehany firoson'ny raharaha asa nahitatsika androany tsy fantatro raha efa nandeha omaly na androany fa vo eo zany nahita anazy reportage lava be mihitsy teo amin'ny France 24 momba ny Madagasikara ny fahorian'ny Madagasikara ny zava-doza nisy taorian'ny fandalovan'ny Fredy sy Batsiray reportage tena lava be mihitsy le izy dia mbola miverina indray amin'ny reto vahoaka malagasy voatery renin-jaza voatery mivarotra ny zanany sy voatery mihinan-kinam-pona fa tena nona sy nona sy kepaka io dia efa midika fa efa nolazaiko teto fa mbola veriko indray izany dia midika fa ny mason'ny communauté internationale dia tsy miala fa any Madagasikara efa ho avy zao ny ministre des affaires étrangères français ho avy any Madagasikara sy adala io ministre io andeha ici déplacé tsaroa tsara fa vo aingana tamin'ny 7 février ny lay procès momba ilay hoe plainte ny Mamy Ravatomanga satria hony nanao faux témoignage tatia PNF i Roly Mercia PNF zany efa lazaina dia mbola averina eto indray fa institution judiciaire matanjaka be aty France tsy habilité na anankiray azy ny fitsarana malagasy ikitikika sy istatue momba n'io zavatra io tsy adala io ministre io tonga ataovy ny recoupement dia alefaso lavitra amin'ny Mamy Ravatomanga any amin'ny ireo mpitsara sy ireo procureur rehetra no mitodika any aminao monsieur Mamy Ravatomanga any aminareo messieurs madame les procureurs any aminareo messieurs madame les juges tsy adala io ministre io andeha izy io déplacé any Madagasikara tsy adala mihitsy dia toizo foana ny fanekenareo ny baiko omen'ny Mamy Ravatomanga efa nilazaiko fa mbola veriko ihany tsisy irarahany Mamy Ravatomanga na azy zany fahatongavan'ny ministre zany tsy misy irarahany izany enareo no tratrafarany io fa izy manana avy eo be be io lasa izy mandeha mitsoka dia enareo no tratrafarany io ny anaranareo no ao anatin'ny zavatra rehetra izay efa mangotraka aty aminay aty so dia eritreretinareo any Madagasikara nareo dia hoe mahazo manao zay tianareo atao satria bakiony Mamy Ravatomanga dia anaraka tsy misy ozy izy foana dia mbola veriko ihany hoe Madagasikara fait partie d'un tout tsy afaka nao zavatra samy rery Madagasikara fa misy lalàna iraisam-pirenena mive azy io fitsarana malagasy mitsabatsabaka ny zavatra mbola eo ampandriketan'ny PNF frantsay io dia zava-doza ary bomba iboaka tsy Mamy Ravatomanga irery no ipoahany zany bomba izany fa ny ministère de la justice iray manontolo dia donc ny firenena iray manontolo asa koa na hitatsika raha tsy fa miparitaka any amin'ny tambazotra serasera Facebook any ny vidéo mampiseho anyreto olona mifanesika dia mifanesika mba ahazo an'ilay vary folo kapoka nozaraina tany Toliara teo zava-doza farako dia tena zava-doza zany satria manararoatra ny fahorian'ny malagasy izay matinona dia mizara zavatra ça colmate les brèches mizara zavatra izay ny fahatongavana indray mandeha mandritra ny adiny-roa adiny telo iny ihany no azahoana iny valo folo kapoka iny fa rehefa avy eo tsisy nizaniza ntsony andeha hanampiny zareo any dia io fanararotana fahalemen'olo io iny no tena zavatra farak'izay tsy andrariny indrindra raha eo anatrehan'ny lalàn'olombelona na eo anatrehan'ny indrindrindrindra eo anatrehan'Andriamanitra mitovy amin'izany ihany koa 5 dans un autre domaine fa mitovy amin'izany ihany ny fanararotana anyreto procureur sy juge rehetra ireto fanararotana ny fahalemeny maninona indreo ny malemy satria ngambana izy tsy afaka koa
anda an'izay zavatra sarasaraina aminazy ray zay manarak'izay matahotra ihany koa reo olon'ireo amin'ny toerana misy azy sao muté ary alavitra be ary raha vao manda ny baiko ny maminiaina Ravatomanga io satria izy no super président zay le mampatonga an'le izy hoe abus de pouvoir abus de faiblesse raha ohatra ka hoe resaka mamy Ravatomanga raha ny anarany mamy Ravatomanga fotsiny fa raha ohatra ka hoe l'institution entière zany hoe ny fitsarana de abus de faiblesse abus de pouvoir par bande organisée satria araka nefa lazaiko tamin'ny vidéo farany teo iny a tsy voatery nareo ry fampanoavana ry mpitsary tsy voatery nareo anaiky ny baiko ny mamy Ravatomanga raha ohatra ka enareo rehetra no miray iny manizingizina hoe tsy fanarahana baiko no nanaovanay sermon manizingizina hoe tsy misy na de teny tokana anankiray azy ao amin'ny code de procédure pénale miteny hoe arony baiko raha ohatra ka inareo rehetrarehetra miteny an'izany tsy avanona ninina mihitsy io maminiaina Ravatomanga io na izara vola na anao promesse zay amin'izay tiany itiavany azy zay zany fa de mampafantatra fotsiny ianareo amin'ity vidéo androany ity hoe miazakazaka be ny ety de donc isaky ny larbi sy ny lahady no anaovantsika vidéo fa mbola eo ampikarakarana ny vérification ny recoupement ny traduction sy ny protection any document rehetra zay azoko moa zany tsy hoe azonay fa zano nahazo azy de zay tompoko fa de mbola mamerina ny fisaorana ihany ho an'ireo zay manampy rehetra na directement ireo zay vao teneniko teo hoe mandefa manao lanceur d'alerte dans l'ombre na ireo zay manampy rehetra koa directement mais d'une autre façon ireo zay mitondra ambavaka ireo zay misoutenir ireo zay rehetra manohana ny ady ataonay de manararoatra koa mamerina fisaorana anireo zay rehetra analiny marobe mbola mitohy ary hatramin'izao izay nisotra nanome courage manokana ana tamin'ny androny 8 mars teo iny andro resam-pirenena momba ny zoan'ny vehivavy zay nisotra hoe za manana courage efa namaly ny akabiazany analiny moa le izy de averiko tiany fisaorana fa je tiens à vous remercier une à une un à un, misy lehilahy be dia be koa manoratra de je tiens à vous remercier personnellement de eo andalana mpamalina anareo tsirairay za fa de entiko eto aloha ny fisaorana ray manontolo de misaotra ihany koa ho an'ireo zay rehetra nanohana sy mbola manohana hatramin'izay ireo olona ireo monsieur maminiaina Ravatomanga tsy hoe manohana satria za manao lokomena tsy hoe manohana satria miresaka zavatra tsy zany manohana ireo olona ireo satria efa tena leo tanteraka ny ampimamba ataonao rehetra indrindra ny zava-mitranga ao amin'ny tribunal de isaorana ihany koa ny tompo isaorana Andriamanitra nanome hery sy tanjaka mba hazahoana ihany koa miady sy miaro ny fahamarinana zay tompoko fa de manome fotoana antsika raha amin'ny larbi zany de manome fotoana amin'ny lahady ihany koa de misaotra indrindra de tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra veloma tompoko